Voalohan'ny volana May izany hoe ny androany andro natokana hankalazana ny fetin'ny asa samy manana ny etaetany ireo sendran'ny mpanao azetinay teny Andalambe teny akamaroan'izy ireo kosa nefa dia niarany ompeo ary nanambara fa ny fananany olona iray asa dia mampanandanja azy misy kokoa eo amin'ny sehatry ny fiaraha-monina ary ahafahany ihany koa manome lanja ny fampandrosoana ny firenena. Asa zany voalohany indrindra dia fahasoavan'Andriamanitra satria raha tsy avy amin'Andriamanitra ny fananana asa tsy zava-poana zany ary ny fananana asa koa zany ahafahana entina hoe velomana sy hamelomana ny habonana. Inona ny hitanao hoe olona ny fampananana asa atao amintsika amin'izao surtout hoe nandalo an'ilay crise tsika dia inona mety antsy ataonao zany amin'izao hoe efa mipetraka zao ny fitondrana vaovao? Olana mampalahelo zany zao dia zao hoe raha mandinika amin'ilay taranaka kehitriny zany ny ohatran'ny teoloha ny asa mitady olona fa zao zany ny olona indray no mitady asa dia ny problème nefa ny maro zany ireo le ankizy amin'izao no teo hoe manana faripahaizana kanefa ny tsy afaka vokatry le tsy fisian'ny asa zany dia tsy ninona azy ny ankizy atao no raha mandinika koa tsika saika any amin'ireny toeram-piasana rehetrarehetra ireny dia efa saika tratran'ity le hoe raha tsy malala olona sy misy vola kely aloha ohatra izay dia tsy afaka hiasa le olona raha izay faharoa manarakaraka amin'izay koa dia toko hoe problème an'ilay resaka asa koa zany raha eto amin'ity firenena malagasy toka izao maro zany marina fa betsaka ny mianatra fa misy ihany koa zany le hoe na dia nandalo fianarana kely fotsiny arany izy afaka navita zavatra dia zao mampalahelo zao zany ohatrany hoe somary mampimely izy hafahafa zany ny andraisana an'ilay hoe tia nanana nianatra mipetraka eo ambony latabatra ity nianatranatra mahay fosinaly amin'ny anina ry dia zany hoe reny zany ohatrany hoe natao zay zany fahitako anazy aloha hatramin'izao. Kokoa zany anao rehefa manana asanao isany fitarainan'olona amin'ny ankapobeny amin'izao le hoe ny karama farany ambany sy mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny ahoana fahitanao izay? Fahitako izay aloha arakaraky ny orinasa iasana misy ny orinasa sasany zany tena marobe ny karama fa ny sasany kosa ny izy mijanona mety mavita azy ihany raha tsy mavita azy dia mikady an'izay mahasoa azy. Midika zavatra bebe zany zany zao dia efa ao anatin'ny fiainan'ny olombelona zany ilaina dia tsy maintsy manana asa ianao mba velomana avy aman-jaina koa zay. Inona ny hitanao hoe olona ny resaka fananana asa eto Madagasikara amin'izao? Tsy mifanaraka hono ny tolotra sy ny tinady zay tena marina zany hoe betsaka loatra dia olona tsy hanasa noho ny orinasa zany dia lasa tsy ampy dia izy bebe ny tsy hanasa. Inona ny mety hoe sosokevitra atao ho an'olona izay olona tsy fananana asa?